Ampiasana solosaina manara-penitra ny fandrarana ny fonjy eto Madagasikara ahamatsiana ny asa. Anomboka amin'izao taom-pianarana izao ny rafitra LMD, mila fahazon-dalana avy amin'ny fanjakana ireo sekoly ity hampianatra azy. Hitina ny maripana ary anomboka irotsaka ny orana eto afovoan-tany amin'ny herinandro ity. Ireo no matoam-baovao atolotry Erakotomalala mitsy hariva ity. Miarabantsika rehetra tongolasy tongovavy ary misaotra mankasitraka antsika hatrany mampiatrano indray hianaraka izao vaovao tsara hita amin'ny televiziona malagasy izao hatramin'ny farany. Ny fikonan-doha notarin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement mangalaza tiny mahazo arivo avy hatrany aloha no anoloantsika izao vaovao izao. Ny maraina teo ny rahany tamin'ireo ampiasa amin'ny primature ny tolakandro teo kosa ny arahany tamin'ireo secrétaire général ny ministère. Jean-Pierre Belson no amitina amin'izay miaraka amin'ny tsary teto amin'ny televiziona malagasy indao ary. Amperinasa tanteraka ny ety mahazo arivo eny fanadiam-bola andrasana aza ny fitsanganan'ny gouvernemanta iraisany kolafika rehetra. Voaresaky ny premier ministre mangalaza Eugène Régis tamin'ny piasa ny fomba fiasa vaovao meny amin'ny farajana ny fitsipifehizana discipline sy ny ezaka takin'ny rafitra tetezamita satria tokony ho fitaratra ho izy ny piasa ny mahazo arivo. Ny toy ny ariva ny fikonan-doha saingy ny rahana tamin'ireo secrétaire général ny ministère samihafa miasa arak'izany ny ety mahazo arivo sady miasa no miandry ny fijoroan'ny gouvernemanta vaovao izay inona fa ho tafatsangana tsy ho ela. Fandekositsika iresaka ny tsinana sabotsy ao Antsirabe. Tsy marina ny filazana fa mbola mitady vola ny tompony andraikitra ara-panjakana amin'ny tana ny tsinana sabotsy ao Antsirabe. Fantatrary fa vola mitetina 5,7 tapitrisa ariary no amin'ny tana ny asa tanteraka ary efa amperinasa ireo orinasa mikarakara sy manamboatra an'izany. Efa tany toerana raha teo ny jiren'izay moa ny ministra Hajo Andriananarivelo iray volana lasa izay. Lanto Malala Rasata. Nanamafy izany fanambarana izany ny lehiben'ny faritra ao Vakinankaratra Andriamatora zanak'olona Paul izay nitafa tamin'ny mpanao gazety ny fomba nitadiavam-bola mba hanatanterahana ny asa tamin'ity fitondrana tetezamita ity. Azo lazaina fa mizotra ara-dalàna fandehan'ny asa na mipetraka lehiben'ny faritra ny tena dia zavatra nangatahako voalohany indrindra tamin'ny voalohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny ministre ny décentralisation satria dia hoe ahoana ny fomba hanamboarana ny tsenan'ny sabotsy io aizany lalam-bola tamin'ny teony eo ihany dia namaly ny filoha Andry Nirina Rajoelina namy hoe andao ataontsika ary jerevo izay tokony ho tiana ny lanina ary efa eo mpanamboarana ary tianainy ny resaka aminareo fa raha nandritra ny fito taona tanoany io tsena io tsy vita raha nanao izany tsika amin'izao fotoana telo volana ary manome toky anareo izahay jery ny télévision rehetrarehetra fa ho vitanay ao amin'ny farafatarany 15 décembre ary ny fandrina zany dia manao krismasy sambatra ao daholo ireo mpivarotra. Voalaza teto fa ny datiny 15 décembre izao no vita tanteraka ny asa ary orinasa 10 ny farimbona tamin'izany. Ho an'ny teny kabinet ny ministère fanajariana ny tany sy ny fanaparam-pahefana dia tsotra ny valiny. Tokony hamatatra hoe ahoana ny tena fandehana io fa misy vola efa feno ve ny volana io fa raha ohatra ka anaovana récupération politique ohatran'izay daholo ny raha-pirenena mbola tsy manomboka koa ny fiaraha-miaka dia efa fanambaka sy fampitapitaka ohatran'izany dia fantatra zany hoe inona ny intention asasany ao anatin'ity fiarahana ity efa tsy andeha ny raha zany midikina izay zany mahatonga na intérêt aoka mihitsy tsy hamitaka an'le vahoaka marina fa ho avy fifidianana kanefa na izany aza manao récupération politique ohatran'izany tokony hanadiady aloha ary tokony hamatatra tsara mihitsy hoe iahoana ny fandehana io aiza ny volana anaovana azy ohatrinona vola efa vonona zay zany tsy vonona malalaka mbaravara
ministera sy ny tompona raikitra rehetrarehetra amaly anao zay anao voandihy resaka tsy tabataba io voalazany fa natao izao fitadiavam-bola izao no ny fahitana fa tena ilain'ny vahoaka ny tsena tsy vita tao Antsirabe nampanantenana teo aloha ka natonga ny tompona andraikitra mitady vola tamin'ity rafitra ity mikasika ny hôtel de la ville eto Antananarivo dia nalamafy any izy fa efa hita ihany koa ny vola anamboarana azy ka tsy tokony hisy kitikitika intsony mbola be ny asa tsy vita hoy izy toy ny rova ary rino ny tokony ovahana indray ho an'izay afaka manao azy izay zany momba niny fa efa ampamaranana kosa amin'izao fotoana izao ny fanamarina ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara ny tanterana androandry tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ny fampiratiana sy ny fampahafantarana ny tontolo ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara fanambomo ny iriso ny fandrarana ny fonja amin'ny asa matianina mba hitokisan'ny vahoaka Sosily Mitsiava no manaraka akaiky an'izay nakany Sarkius Stéphane Alphonse. Trano efa 520 voaravaka ny fampahafantarana ny olona rehetra ny tena asa ny fandrarana ny fonja sy ny tena ndraikiny mba hialana ny mety fanakianana ity antokony asa mpanjakana ity sy ny asa tanana maro isan-karazany nataon'ireo voafonja manera ny délégation paritra mampiseho ny tena zava-misy marina any aminy foto-kevitra noraisina dia ny hoe ny fandrarana ny fonja mizotra makany amin'ny mahamatianina mba hitokisan'ny vahoaka azy indray izay tsy maintsy ho tanterahina mitaky fiovan'ny toe-tsaina izany sy fiofanana ary traikefa sy fahaiza-manao ahafana manatanteraka izany eo koa ny lafin'ny foto-drafitr'asa io moa zany lasa resabe hatramin'izay hoe